Izay ihany koa no nanakatona ny taranja baolina lavalava ifandraisantsika ny vahiny iny fa taranja basketball nanomboka ny alakamisy teo ny dingana faharoa amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny N1A ka isan'ny mbola misongadina aloha ireo ekipa izay nitana ny larina voalohany sy faharoa tamin'ny dingana voalohany dia eo ny SBBC avy any Boeny sy ny Askuty avy any Toamasina. Omenanao ary ny voka-dalao tamin'ny andro voalohany. Vao teo amin'ny andro voalohan'ny fiodinana faharoan'ny fiodinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baskety sokajy N1A ny alakamisy teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina dia efa hita nisongadina sady ireo ekipa voasokajy io favori eo amin'ny sokajy lehilahy. Avy hatrany dia nanao be fiavy tokoa mantsy ny ekipan'ny Askuty Atsinanana, ny GNBC Vakinakaratra ary ny SBBC Boeny. Ho an'ny mpanaraka ity fifaninanana ity dia manomban'izy ireo fa tsy maintsy ny iray amin'ireto ekipa telo reto ny batany anaram-boninahitra n'ity tompom-pilalaovana ity. Ny santatr'izany ary dia hitantsika amin'ny sary ity nandavo ny ekipan'ny Kospen Analamanga, ekipan'ny SBBC Boeny, ireto miakanjo fotsy ireto. Sikaritra fa na dia tsy hita teo ambony kianja aza Zayad sy Davy izay mpilalao anisan'ny andrin'ity ekipa ity dia nampiseho ny fahaiza-manao ny Rojoma sy Nasera ary Adore. Toraka izany koa dia nomotsan'ny ekipan'ny Gendarmerie Pirenena na ny GNBC tamin'ny isa 770 ny ekipan'ny Cosmos avy any Diana. Ary farany resy ny Askuty Atsinanana tamin'ny isa 170 ny ekipan'ny Challenger avy eto Analamanga. Marihana fa ekipa 13 no zaraina ho vondrona roa ny fanitsana ho an'ny sokajy lehilahy, raha ekipa 7 no zaraina vondrona roa ihany koa ny eo amin'ny sokajy vehivavy. Ankoatran'ny fifaninanana iadinany amboara dia ady iray hafa mahaliana ihany koa ny ahafantarana ireo ekipa ivarina sokajy NMB amin'ny tompom-pilalaovana manaraka. Fantatra fa ifarana ny 7 Oktobra ho avy